De resaka fahiratan-tsaina hatramin'ny dirako tady zany de matsapa fa mahiratra be ny saiko, misokatra ny saiko ary ny ara-panahiko de tsapako tsara mihitsy fa miamitovy miamandroso de fomba firesako amin'olo laza de hitako matsapa mihitsy fa tena hafa be hatramin'ny dirako tata amin'ny sekoly tafiky ny fanompona zay. Hatramin'ny nidirana tanatin'ity sekoly tafiky ny fanompona ity zany de zavatra niova tamiko zany de matsapa zany fa voankadré zany tsy hoe tsy nahery mivavaka teo taloha fa vao maisa mitombo zany le fiainam-bavaka de ohatran'izay koa le fitiavana amin'Andriamanitra sy firaisana maharitra amin'Andriamanitra zany de hitako hoe tena manomboka manana fahalinana mihitsy zany amin'ny firaisana amin'Andriamanitra. Ankoatran'izay moa amin'le fampianarana zezaraina aminay eto dia mampitombo mampivelatra ary ihany koa mampisy etaeta an'Andriamanitra mandrakariva. Tombontsoa hitako tato anatin'ny sekoly nitafoka ny fanompona moa dia natsapa za fa tena nanana fivoarana. Ny fanompoko zany tena manana fivoarana lasa mahay mitombo ihany zany ny ara-panahiko sy ny faharindratan-tsaina zany mahay misokatra ny saiko mandray ny fampianarana ato anatin'ity sekoly nitafoka amin'ny fanompona ity. Izay zany ny zavatra tena nisan'ny naliana ary tena nafinaritra tato anatin'ny fanompona anatin'ny sekoly zay fa tato anatin'ny sekoly nisy etafy de ny maro ny zavatra ohatrany hoe fantako ametrahana discipline eo amin'ny fiainako. Maro be taloha zavatra ohatrany hoe gaboraraka hozy izy ny fomba fiteny zay tamin'ny andavanandro na de hoe tao anatin'ny fanompona fa rehefa niditra tato amin'ny setafy de nisy am'izay karazana discipline manokana napetraka lasa mahay mametraka discipline zany zao eo amin'ny fiainako zay le hoe auto de discipline. Misy discipline manokana haiko mametraka azy eo amin'ny fiainako hoe zao ka hatramin'izao no mivavaka atretokatreto aho no manora raha atretokatreto aho no mamaky ny baiboly de zay no tena hoe hitako tombotro anahy manokana tato anatin'ny fanompona sekoly nisy etafy ankasitraka. Ny zavatra tena azoko tao anatin'ny setafy zany sekoly nitafoka fanompona zany hitako hoe nay nitombo tao anatin'ny fahalalana tao anatin'ny famatorana nay nitombo tao anatin'ny ara-panahy zany hoe ny ara-panahiko teo aloha zany ohatrany hoe henoko hoe lasa mitombo anatin'ny fifadikana zay ataon'ny lelan'Andriamanitra atianany ananevitra zay zany zavatra tsapako zany. Zavatra tsapako sy reko zany ao anatin'ny sekoly nitafoka ny fanompona de reko zany fa mitombo mandrakariva, me mahery mandrakariva, me tahin'Andriamanitra, me mitombo mandrakariva ny fahalalana kely zay fa nanana hatramin'izay tena hita hoe me mahery zay saorana ny tompo nisy an'ity setafy ity fa raha tsisy an'ity de mety zavatra hafa ndray fa isaorana an' Jesosy no ny fisian'ity setafy ity. Ny tombotsoko manokana moa tao anatin'ity sekoly nitafoka fanompona ity de tena hoe tonga sainaka izy ity mitovy amin'le fianarana any amin'ny fampianarana zay anam-pianarana fa saingy hoe mampiavaka anazy hoe miaraka amin'ny Jesosy le izy de mila mandroso kokoa zany mbola be da be ny zavatra ianarana ao anatin'ity tafoka fanompona ity de mila milofatra any ary mila mampianatena zay le hoe autodidacte mila mampianatena zany de tokony hanana discipline koa zany. Ny fotoana zany tsy tokony lanina amin'ny zava-kafa mihitsy fa tokony tsy ampy fotoana mihitsy anao andavanandro. Zay zany zavatra tena tombontsoa ho anahy manokana. Ny tombontsoa manokana moa nidirako tato amin'ny setafy na sekoly ny fanompona de anisany nitombo fanoloran-tena andro aman'alina nazotiny mivavaka mitady an'Andriamanitra ary anisany milasa matotra bebe kokoa zany ny am'izao nidirako tao anatin'ny tafoka ny sekoly ny fanompona anisany nahazo tombontsoa manokana nahazo aina ny fanahiko nahita fitiavana niaraka tamin'Andriamanitra anisany tombontsoa manokana teo amin'ny fiainako nidirako tao amin'ny sekoly ny fanompona na setafy zany. Ny tombontsoa manokana ho anahy manokana zao tamin'ny nidirako tato amin'ny sekoly nitafoka ny fanompona de natsapa mihitsy aho hoe tena miray am'izany hoe mifandray amin'Andriamanitra zany. Nisy fitsipifezana teo amin'ny fiainako aminahy manokana tena nisy fitsipifezana tamin'ny fampianarana ilan'Andriamanitra
de tena nataoko tao amin'ny tenako zany, de mivavaka foana nahita tombotsoa, nahita tena hoe natanjaka ny ara-panako satria raha nieritreritra ny fiainako teo aloha za zany de tena hitako hoe natsapa fa tena very tanteraka, natsapa fa tena hoe niaina tamin'ny zavatra ratsy tanteraka. Fa rango nidirako tato amin'ny tekoly nitafoka amin'ny fanompoana ty zany de tena natsapa mihitsy amin'ny ray am' Jesosy. Misy fitsipezana, misy autodidacte mihitsy Jesosy tany amin'ny fiarako tamin'ny Jesosy zany, tamin'izay tariny lelan'Andriamanitra taty anefitra, de nitombony nahery ny fanako satria andeha hitory filazantsara, andeha hamonjy ny fininy rahalako sy ny anabaviko any amin'ny toerana zay tondrany tompo anazy zany de mila mitombo ny hery ny fanako. Zany mahatonga ana tena mahatsaro sambatra miaraka am' Jesosy.